inoko fa anisan'ny fiavian'ny fangirifiriana sy iainantsika amin'ny fiainana foana ny fanindrikendrehana sy fitsarana diso atao atsika. Rehefa tsy mahafantatra atsika na tsy mahalala ny momba antsika akory izy ireny ary tsy misahirana ny amantatra izany akory, manompo maso fotsiny zareo dia maneho hevitra. Firy aminareo no efa voaratra lalin'ny olona izay ny tsara sy ny tsikeranao ka nanaovanao an-tsaina hoe tsy hanao akory ny zavatra resanao izany. Fomba iray tsara hisoroana izany zavatra izany tsy hitranga ny tsy resana izany amin'ny olon-kafa aloha. Ka ny zavatra tiako resana anareo androany dia ny tsy fahamaizana hitsara olona. Tsy ho ampy izany mihitsy ny fahalalana rehetra nanantsika mba hitsarana olona. Dia tadio tsara izany tsisy afaka na dia iray amintsika aza ahazo fahalalana ampy hitsarana sy tsikerana olona iray. Misy zavatra izay fantatsika fa ny zava-dehibe dia hoe tsy fantatsika koa izay mbola tsy fantatsika, ary petsaka foana ny tsy fantatsika mihoatra n'izay fantatsika. Matetika mahazo ny tsirairay izany. Antompontsika amin'ny fijerenan'ny Korintiana voalohany toko faha-efatra andiny faharoa izany. Korintiana voalohany toko faha-efatra andiny faharoa. Paoly dia miresaka mikasika ny tontolon'ny apôstôly, ohatra ny ahoana izany hoe apôstôly izany. Dia hoy izy hoe ary raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony olona matoky maneho ny tena ny fahazo itokisana. Fa raha ny amiko dia ataoko zavatra kely foana ny ho tsarainareo na ianareo na olon-kafa koa dia hitsaray tahaka ny eny amin'ireny tribonaly ireny, amin'ireo fanontaniana sy ny fanontaniana fandrika aza. Ka mazava ho azy ohatr'ilay amin'izao mihitsy izany ny tanin'ny olona rehetra Paoly. Izy izany Andriamanitra dia nampiasa azy. Izy kosa nanao izay hanampiana ny olona, azo antoka fa tsy tanteraka izy tahaka ny tsirairay amintsika ihany koa dia nitsarain'ny olona izy. Azonareo Satana ny iray amin'ny anarany dia hoe mpanameloka ny rahalahy, ary mila mitandrina tsara sika mikasika ny eritreritra izay tonga ao an-tsainao mikasika ny olon-kafa. Satria matetika foana no Satana mametraka lainga ao an-tsaintsika izany. Ka mila mianatra manatona an'Andriamanitra sika miaraka amin'izany sain'izany ka manao hoe izao tena mba zavatra marina ve izany? Sa ny fisaina ny nofoko manana hevitra izay tsy ilaiko akory izany? Tsy ho takatra ao mihitsy ny fiadanana mety ho azontsika amin'izany. Firy aminareo ny te-hanana fiadanana be? Tena tsy mampino ny habetsahan'ny fiadanana afaka azonao amin'izany. Tena manome antoka anareo aho fa ambony nisy sanjato ny fiakaran'ny fiadananao. Raha toy ianao ka mody fotsiny dia ny olanao ihany no jerenao. Ary ny marina dia misy teno an'izany mihitsy. Ny adinao ihany no hatrehanao fa te hanan-kevitra foana isika ny amin'ny zavatra rehetra. Ary izao nianatra hoe tsy mila manan-kevitra ao ny amin'ireo zavatra izay tsy hananako andraikitra akory. Raha tsy misy andraikitra amin'izany dia tsy misy tokony hidirako amin'izany na moako hevitra akory. Ka i Paoly dia nanao izay hanampiana olona. Toko angamba fa tsy misy zavatra mandratra lavitra noho izany hoe ianao manao izay hanampiana ny olona izany. Ary ianao amin'io tena manao sorona ny tenanao fa zareo mbola mahita nakianana foana ny amin'ny anaovanao izany. Ary arakaraka ny olona izay afaka ampianao no mahagaga ihany koa dia ny ankamaroan'izy ireo ihany koa dia manan-kevitra ny aminao. Ka raha ianao no lehibe ao ampiasana dia betsaka ny olona hanan-kevitra ny aminao mihoatra ny hoe ianao koa nge mba hampiasa tsotra tahaka ny rehetra. Ka isaky ny misondrotra toerana ianao dia mahafaly be aloha izany fa lazaiko anao ny fisondrotana iray mitondra devoly iray. Afaka atao amenina ve? Alleloia. Raha mahazo trano lehibe vaovao ianao dia ny sasany amin'ireo namanao dia hitsaranao ny amin'izany trano izany. Mahagaga dia tsy mba mitsaraina ianao izany ny olona raha mitovy ihany ny zavatra ananana. Fa rehefa tsy hananan'ny olona ihany ny hananantsika no tsarainy sika dia avy eo ihany koa tsy mba zavatra mitombina akory na mba tena fitsarana marina ny teneniny amin'izany fa dia felonana fotsiny. Ary tsy tezitra zareo fa manana ianao fa tezitra izy fa tsy manana ohatrany ianao.
ka inona no ataontsika amin'izany fitsarana izany zao voalohany indrindra ndao aloha resaka kely ray minitra mikasika ny fitsarana ho avy isika satria azoko antoka fa tianareo kokoa no miresaka izany mihoatra ny tsitsaranareo olon-kafa ireo fa minitra vitsy ihany no iresako an'izany dia velantsika eo iny ka mandeha amin'ny zavatra hafa indray isika ka afaka kafizinao ity ao anatin'ny telo na 4 minitra eo dia izay ho paoly hoe ataoko zavatra kely foana raha ny amiko raha ny hevitra mikasika ny fitsaranareo ho ahy zao mila fantatra tsara ny fonao milohan'ny hafanao miteny izany ary tena zava-dehibe ny alalantsika ny fontsika satria Andriamanitra dia mandinika ny fo fitondrantenan'ny olona tsy ho marina foana ary mety ho sarotra ny atakatr'izany matetika ary afaka tsaraintsika ny fitondrantenan'ny olona arakaraka ny aizanao ny tenin'Andriamanitra no alalanao petsaka fitondrantena diso koa rehefa teraka indray sika dia tsy miadala akory fa miamaran-tsaina azy dia mitombo fahendrena sy mitombo fahalalana koa ary mampalahelo azy arakaraka ny alalantsika ny marina matetika no mahamaika atsika ho tonga mpitsara izay diso ka afaka mitsara fitondrantena isika izany ny baiboly milaza ny vono matarana ny azo fa tsy tokony ho tsaraintsika dia ny fo ilay olona iny mihitsy isika izany rehefa mahita olona ratsy fitondrantena dia mila mivavaka aza mamoaka hevitra akoriny amin'izay zavatra tsy mbola nentinao mbavaka aloha tsy tokony fosy isika manatona n'Andriamanitra sy mivavaka no izy ary ihany koa raha mahatsiaro fatareny fanany ianao izany ianao dia ho tombotsy ho an'ilay olo-kafa koa izany ny baiboly dia nampianatra ny fomba fanatonana olona mangina ka mizara aminy ny hevitry ny baiboly ny amin'izay diso amin'ny fitondrantenany ary mangataka azy mba hanitsy izany ho azy sy ho an'ny hafa ihany koa satria ilay izy izany tsy resaka fantsiana olona fotsiny ary matetika rehefa mampianatra mikasika ny fitsarana ianao indrindra hoe olona tian'Andriamanitra ary tianao ny marina izay dia mora amin'izy ireo ny tonga miteboka izay maliny foana hoe milamina andrehetra za aloha tsy mitsara tsy mba hitsara aho za hitsara ary ny zavatra mitranga dia tsy misy miravina ny olana avy eo tsy voavaly olana am-piangonana dia tsy mivaly olana am-pifandraisana ary tsy tsara koa izay fa mila itsika ny miatrika ny olana fa ilayntsika koa ny fomba fiatrana azy ireny ka ino tsara ilay lazaiko zao amin'ny toetra ny fanetretena tsy mitady hanala ny sombokazy eo amin'ny mason-dralanao nefa manana andro lehibe eo anolohan'ny tenanao manontolo ka firy aminareo ary zao ampionareo aho ampafantaro ahy fa raha azonareo ilay izy firy aminareo zao tsy mainka an'io hevitra intsony zany dia rany Jehovah ary fanahiko tena natambany avokoa ireo olona rehetra mba handray ny tena hafa ny marina fa lazaiko anareo fa rehefa mitsara olona isika ka mamoaka ny hevitsika mikasika azy ireny dia tsy mahita tory sika tsy haintsika akory ny tena votoatin'izany very ny fifalitsika dia mahatsiaro vesatra eo amin'ny fiainantsika isika dia sahirany sika sazotsika tsony izay mitranga dia matetika manilika any amin'ny devoly isika dia misy olona manatona atsika ka mitsara atsika dia tesitra aminy sika ary ny marina dia eo isika ny mioto ireo voza efa nafafitsika tany aloha zao ry zareo koa ioto izany fa magaga angeny atezerantsika amin'ireo olo-kafa izay manao zavatra mitovy amin'izay nataontsika tamin'ny olona ihany hitanareo ny ankamaroantsika dia tsy mahita valiny amin'ny fitondrantenantsika ihany hitantsika avokoa ny ataon'ny olo-kafa rehetra fa tsy azontsika akory izany rehefa mitrangy eto amintsika ka mialohany hanananao hevitra mikasika ny olo-kafa aloha dia mila manana antoka aloha isika fa efa tena nandinika lalana ny tenantsika jery ny tenanao dia avy eo mila miteny hoe Andriamanitra tsy fantatra eo am-pony afaka mahita ny fitondrantenany diso aho nampianarinao azy zany tamin'ny alalan'ny teninao fa tsy fantatra eo am-pony tsy haiko hoe nahoana izy ireo no manao toetra ohatr'izany tsy fantatra izay nahazo azy ireo ny amin'ny fiainany zao nisy nanolana tambola kely ka nanana toetra dalabe dabe izany hoe nanana toetra tsy mateo tia maro aho ka matetika ny olona nilaza tamiko hoe fa inona mahazo anao dia hoy aho hoe inona ny tianareo ambarany amin'izany fa tsy azoko mihitsy fa inona ndresanareo izany tsy everiko misy zavatra tsy mety izany amiko tena ry zareo rehetra mihitsy no everiko fatalo izay ny andry zareo satria ny fitondrantenako ihany no hitany fa tsy afaka nahitany taom-poko izy ary matetika mihitsy rehefa tsy tiantsika ny fitondrantenany olona iray dia tsy misahirana akory sika mba halala azy ireny ary izay no iray amin'ny antony tsy hahafahantsika manampy olona maro izay afaka ampiantsika mihitsy fa mila fotoana no mahafantatra olona iray
ka isika izany dia mila tsy mainka namehevitra izany fa mila mivavaka isika ka mangataka raha misy zavatra ao ambadika izao toetra tena matezitra izao ny anehoana izany aminao. Tena magaga ange zavatra mitranga rehefa mitady izay fijerin'Andriamanitra kokoa isika noho izay famaizantsika ny hamoaka hevitra araky ny nofo sy ny famaizantsika hitsara izay. Hoy Paoly hoe ataoko zavatra kely foana raha ny amiko ary ity ny tena tiako izy hoe na dia izao aza tsy mba mitsara ny tenako akory. Ka eto isika mahita hoe isika tsy tokony ahoantsika akory izany ny fitsarany olona satria isika koa eo an'Andriamanitra ihany amin'ny farany. Misy irery ihany no ilay iray izay tokony ankentsika amin'izany ka tsy tokony avelanao ny olona sy ny heviny hitondrana ny fiainanao ary tsy tokony ianao izay hitondrana ny fiainan'ny olona koa ianao amin'ny hevitrao. Ka hitantsika izany fa tsy tokony hampiditra ny fiheveran'ny olona antsika isika aza tsy tokony tsara ny tenantsika akory fa mandihy ny teny isika ka mila mitandrina tsara koa mba tsy ho tonga any amin'ny fitsarana sy fitsikerana foana ny mikasika ireo fahatsoana kely misy izay ataonao ka tonga hatramin'ny filazana hoe tsy azoko mihitsy ireo zavatra rehetra mahazo ary tsy manome tsiny an'izany aho fa tsy manamarintena sy manala teny anatry Andriamanitra ny amin'izany koa aho fa Andriamanitra irery ihany mandinika tsy mitsara ny amin'izany. Fa i Paoly aloha tena niala tamin'ny fitsarana rehetra na dia nitondra fanitsinan'ny olona azy izy tamin'ny fototra marin'ny fiangonana ary samy asany izany manitsy izany amin'ny apôstôly azy. Fa tsy tonga hatrany amin'ny fitsarana ny fon'ilay olona izy. Raha tsy mitsara ny fon'ilay olona ianao dia afaka mitohy mivavaka ho azy mba hiovan'ny ilay toetra ratsy lasa tsara. Fa raha mitsara azy ianao dia hisy rindrina nelanelana anao sy izy ka hanomboka hanosika azy ianao eo amin'ny fiainanao. Ary raha toy ianao ka be resaka be dia hanomboka hitantara izany amin'ny olon-kafa koa ny amin'izay hevitrao dia ireo olona ireo koa dia hanosika azy eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ary betsaka ny olona teo any am-piangonana hitady an'Andriamanitra sy mitady kristianina iara-iaina amin'ny tsara ka no zavatra ratsy no hitany sy tsapany amin'izany. Ary lazaiko anareo marina isika ny solotenan'Andriamanitra ety an-tany ka mila mitondra ny olona tahaka izay fitondran'Andriamanitra azy koa. Lazaintsika hoe amen. Tena mampalahelo ahy mihitsy ny olona tonga any am-piangonana mihevitra fa manandrana an'Andriamanitra. Dia avy eo ny lavina sy voatsara sy voatsikera dia tsy mahita olona afaka atao namana tsara na mateo tia izy. Fa raha ny marina dia Andriamanitra tsy ohatr'izany mihitsy fa mety heveriny hoe ohatr'izany. Ny marina dia mihoatra noho ny miatakataka amin'ny olona izay tonga ao am-piangonana izay mety ho hafa sy tsy mahazatra antsika. Dia tokony naman'izy ireny foana isika. Mankanesany amin'izay olona mitokana rery ireny dia izay tsy tian'ny olona ifandraisany ireny loatra dia andramo fatarina izay mitrango amin'ny fiainany fa maratra fotsiny izy ireny. Ny olona ange hafahafa rehefa voaratra firy aminareo izao no manana toetra hafahafa satria ianao voaratra. Ary hono tsy tsara ve raha toa ka misy olona mahafantatra anao misimisy kokoa ka mahita izay zavatra mitranga marina teo amin'ny fiainanao. Jesosy nivezivezina nampy olona ary tokony izany koa no tanontsika eo amin'ny fiainana. 15 Koa aza maika iana manao fitsarana mialohan'ny fotoana izay heven'ny tompo indray fa asehony miaraka eo amin'ny mazava ny zava-miafina izay takona izay ao amin'ny aizina ary izy dia hanokatra sy ampiseho ireo tanjona miafina hevitra sy faniriana an'ny fo. Ary ny olona rehetra dia samy ahazo ny fanameloana marina avy amin'Andriamanitra. Izao teny hoe mitsara dia tena miavaka mihitsy satria raha mijery izany eo amin'ny diksionera grika ianao ny tena famaritana izany dia midika hoe an'Andriamanitra. Izao ny voalazany ao amin'ny diksionera grika hoe rehefa mitsara olona isika dia manao ny tenantsika ho Andriamanitra. Izany aloha amiko tena mampatahotra ahy. Andriamanitra irery ihany no manana zo hitsara ny olona. Averina indray rehefa vovony isika tsy mialasadala akory fa miamarani-tsaina dia afaka hitantsika raha misy olona manao ny tsy mety fa mila mitandrina be isika fa tsy ny fahalalana ny famarinana no hatonga antsika ho mpanamarin-tena satria arakaraka ny fanamarinantena ny olona iray dia lasa be tsikera be izy mahery mitsara izy dia izy no manan-kevitra indrindra atao tany. Izay no mila lalantsika fa tsisy dikany isika raha tsy Andriamanitra ary ny famarinantsika dia tahaka lamba miosondra ka ny an'ny famarinantsika dia fanomezana avy amin'Andriamanitra
ka raha tsy eo izy tsy misy afaka ataontsika. Amen. Dia milaza zany ny amin'ny fivoaran'ny saina ny amin'ny fomba fiasany izay mamorona hevitra dia avy eo manameloka. Ka izay fanahy ny fitsaran'izay dia mivoaka avy eo amin'ny olona, ka dia manana zany foana foana isika rehetra fa tsy ny rehetra aloha dia mpitsara daholo e. Fa ny sasany amin'ireo olona tena mpitsara izay efa hitako teo amin'ny fiainako dia saika ireo olona tena hitanao tena mpivavaka. Manana toetra tsara betsaka izy ireo, ny tiako ambara dia tena mahay manadio tena be izy. Ireo izay tena mamonjy fiforiana foanafoana, mahay baiboly be, mahery mivavaka be, manao ny karazana asa-piangonana rehetra. Hitanareo koa izao, Andriamanitra mampiasa olona kokoa izay tsy dia tena hita kanefa manana fo madio, mihoatra ny olona izay toa madio ivelany ihany sy mpitsara, mafana fo sy be hevitra ary be tsikera fotsiny. Fa faly aho fa Andriamanitra mandinika ny fo izy. Ary izay dia zavatra iray izay mitondra olona amin'ny fiadanana foana, fa mahita ao am-ponao izy. Rehefa nisy lehilahy iray voasafidy handimy an'i Saoly mpanjaka, dia ny mpamina ny Natana no nirahiny ho ao an-tranon'i Jese mba hijery amin'ireo zanany ary iray amin'ireo Davida. Dia nandalo ny tsirairay avy amin'ireo izy, ka nahagaga avokoa ny tsangana dia ity dia iry dia ohatra n'izany daholo, fa Andriamanitra kosa hoe tsy mbola io izy, tsy tiako ilay izy. Dia tapitra ireo zanaka naseho teo dia tsy nisy olona nijereny intsony teo. Io izy tamin'ny Jese, ireo avokoa ve ny zanakao lahy, dia hoy izy hoe manana ilay faralahy izay aho, fa mpiandrondra izy ka tsy eto izy izao fa niatsahany. Hitanao, mamana ondry izy. Ary Davida dia noheverina fa kely ka tsy mendrika na dia mba hitondrana azy hojerena fotsiny aza. Ary ilay iray izay noheverin'ny olona fa tsy nitsinona no iray nosafidian'Andriamanitra. Ary tena tiako izany. Fa ny safidy ny malemy sy ny zavatra adala amin'izao tontolo izao izy mba hampamenatra ny endry. Korintiana voalohany milaza fa ireo izay nariany izao tontolo izao mihitsy aza no safidin'Andriamanitra sy ampiasainy. Amen. Haiko fa matetika izany tena sarotra iverintsika hoe mba hafahafa koa ty olona ity, mahagaga ny ampiasan'Andriamanitra azy. Fa ataoko fa matetika Andriamanitra te hampiseho izany. Hitanareo, misafidy olona izy izay tsy tena safidy tsara akory. Ary fantatro izany satria izao hatramin'izao tsy azoko izay safidianany ahy. Raha izao tsisy ananako mihitsy izay tena ilain'ny olona anaovana izao asa izao, marina tsy tena hoe nianatra momba izany aho. Angamba tsy manana ilay toetra n'olon-kafa afaka manao azy akory, tsy haiko izany, ohatrany hoe azonareo. Zaho izao intelo marina nanao fandrarana asa dia natsiana sahady hoe raha Joyce Meyer misy mitady amin'ny telefonina. Dia inona no ataon'Andriamanitra ilay zavatra tsy mahazatra no hamparitany maneran-tany dia ataoko fa mahafinaritra azy izany. Fa mahagaga ilay izy, hitanareo rehefa manositra olona izay Andriamanitra dia tsy mampanina intsony ny filazan'ny olona izany. Izay efintsika eo, tsisy dikany intsony rehefa manositra olona iray Andriamanitra. Ohatra izao Davida noheverina fa kely ka tany amin'izay nandehanan-drahalahy niady hiatrika ny Goliata. Tsisy na iray tamin'izy ireo aza sahy niatrika izany. Fa i Davida nandeha nijery izay zavatra nitrangatany, tsy nampoziny mihitsy hoe misy lehilahy goavambe miantsy ady amin'ny miaramilan'Andriamanitra velona. Dia nivoaka izy ka nijery, navelany indray nitondra sakafo ho an-drahalahy izy ary izaha izay zava-mitranga ka rehefa nilaza izy hoe atao ahoana tsara hoe ny olona izay maharesy io goavambe io, dia avy izy niray amin'ireo rahalahy namalaingana hoe fa inona tadavinao aty? Ary izy indray izao no nametranao ireny ondry vitsy izay tokony andrasanao ireny. Izany hoe nanana toetra fanambaniana an Davida izay ry zareo. Fa mila mitandrina be mihitsy ianao ka na dia ny mpiray tapo aminao na ny olona ao amin'ny fianakavianao na nampetranao na ankizy any ampianaranao mandritra ny fitomboninao no manambany anao dia mila tsaronao fa tsy izay iverin'ny olona ny tena manan-danja fa izay iverin'Andriamanitra ny zava-dehibe. Fa mila ataontsika amin'ny olon-kafa aloha
izay zavatra tiatsika hananana eo amin'ny fiainantsika. Ndao jerena ny jaona fahavalo dia tombontsika eo amin'ny 1:9 dia jery andalan-tsoratra masina vitsivitsy ao eto dia tantara nataon'i Jesosy ilay vehivavy azo nijangajanga. Fa Jesosy kosa nankany an-tendrombohitra Oliva ary noho ny maraina mangiran-dratsy dia nakeo akanjan'ny tempoly izy dia nisy vahoaka marobe nanatona azy dia nipetraka izy ka nanomboka nampianatra. Dia avy ny mpanorandalàna sy fariseo nitondra vehivavy izay tratra nijangajanga dia natsangana izy ireo teo afovoan'ny fiangonana izy mba ho tsarain'i Jesosy ny nataony. Dia efa hitantsika eto sahady fa tsy manam-pitserana mihitsy ry zareo, tsy nirarainy akory ny hampamenatra ilay vehivavy ary ny tena marina aza dia nitondra azy teo ry zareo mba hamandriana an'i Jesosy ny amin'ny fomba famana izany olana izany. Mpampianatra ho izy ity vehivavy ity izy ao tratra ny olana nijangajanga ary ny lalàn'i Mosesy nandidy antsika fa ho toram-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa raha ny aminao inona ny tokony atao aminy? Ahoana ny fitsaranao azy? Izany no lazainy hakany fanahy azy dia nanantena azo valiny hampangana azy izy ireo. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra tamin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany fa resakinona ary izany? Tena magaga ny zavatra asehoan'Andriamanitra anao rehefa mijanona fotsiny ianao ka manontany azy. Toy izay manenjika mamaky teny betsaka mba ho afaka ilaza avy eo fa nahavita toko maro isan'andro. Dia nanontany azy aho indray andro, inona no nataonao? Ty vehivavy ity teto nalaim-baraka dia ianao nefa mbola manoratra amin'ny tany ihany izao fa nasehony ahy. Fantatrao ve izay nataony? Naka fotoana kely izy hamantarana izay ho lazain'Andriamanitra mikasika ilay trangan-javatra mba ahitana izay ho lazainy indray mikasika izany tranga izany. Tena tiako mihitsy ny azy izany. Inona no hitranga rehefa tratra ny ohatr'izany isika ka mila manao karazana fitsarana amin'izany, karazana faneho-kevitra, karazana fanapahan-kevitra, fa raha raisitsika fotsiny izay fotoana kely izay hiandrasana an'Andriamanitra ka naovana hoe ahoana no tianao hiatrehako izao trangan-javatra izao, ataoko fa tena ho tsara izany. Izao dia niondrika izy ka nanomboka nanoratra tamin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany 17 ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao hoe aoka izay tsy nanota taminareo no hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra tamin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Izao amiko io tena zava-dehibe koa satria izay tokony lazainy ihany no lazainy, tsy be loatra nefa tsy kely loatra koa. Dia avy eo izy nangina indray ary veriko fa ny ataontsika matetika rehefa mifanazava dia ny teny be loatra. Dia avy eo tsy misy azony olona mihitsy ilay izy afa-tsy ny fahatezerana. Fa ny azy dia izay tokony lazaina ihany, izay ilaina ihany dia nangina izy ary ianao ve no mampingina azy mba hamelany an'Andriamanitra hiasa andresy lahatra? Aompon'izy ireo. Tsy lasa nitarika fifandirany amin'ny doktrina izy ka nanamary tena tamin'ny fomba dimapolisaka ho izy zao ahitanareo izao toram-bato izay ny lalàna. Ka izao ary no ataonareo hoe niza aminareo ireo ny tsy nanota. Lasa ianao amin'ny toram-bato voalohany. Dia nemitra kely izy teo. Fa lazaiko anareo izao mino mihitsy afa teo ny fanahy masina ka tera-tsemboka daholo ny olona. Satria samy nalala fa efa nanota daholo, fantatra zareo izany. Dia nihaino azy ireo dia nanomboka nivoaka daholo ny anjehany eritreriny tsirairay. Nanomboka avy any amin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zanjadrandrany farany Jesosy reriny teo niaraka tamin'ilay vehivavy nijoro teo alohany teo amin'ny fitsarana. Ka rehefa nitraka teo koa Jesosy dia hoy izy taminy, ravehivavy, aiza daholo ireo mpanameloka? Tsy nisy olona nanameloka anao? Dia namaly izy hoe tsy misy, tompoko. Na tsiaro ny adosony ravehivavy dia nifona taminy. Ary izany mihitsy no ilaina mba hahazoana ny famelan-keloka ao. Tsy misy, tompoko. Dia hoy Jesosy taminy, izaho koa tsy manameloka anao. Mandehana ary amin'ny sosisy izao dia aza manota intsony. Zava-dehibe izany, tsy mba nanome teny kely akory izy ny amin'ny toetra ratsiny. Naneho fitiavana azy izy na mefamindrapo dia na mefamelan-keloka ka nanao hoe mandehana dia aza manota intsony amin'ny sisy.
ity programa manaraka ity dia novidinina manam-piara-miasa amin'ny ministera Joyce Meyer.